Andriamanitra zao. Raha fa tena mino an Jesosy 100% ianao a, ho hitanao ny voninahits'Andriamanitra. Ambarikanao tsara mideky renin'ny olona. Ity zao a mpivavaka ny tompony ity, sady manompo sampy no mpivavaka. Tsy ambariko anao ny fiangona misy azy, fa fiangona zokiny misy an'ity. Anay io sady mivavaka anay a no manompo sampy mamonjy any dadarabe. Zay ny nambarany tamity. Efa niaraka taminay ny zanaky n'le tompony ity, fa mbola niverina azy fa mbola ho avy izy. Asaneniko aminao ny anaran'le fiangona, fa mangala baraka tsy mety. Tsy mangala baraka fiangon'olona, fa fiangona mpivavaka reo mbola izy aby reo amany reo, io amin'ny tavoangy reo, reo maraby reo. Amin'izay zay koa mbola misy. Dia ty koa misy an'izao fatandra esoa zao, ty koa ampiasainy. Ampiasainy zao esoa malaza Antananarivo eto. Dia ty io baiboly io za, ozy ny tompony tia, io baiboly io za hitako tsara ozy io, tsy dikany ozy io. Fa esoa zao Andriamanitra tsika hoe fa tsy Jesosy. Esoa zao gn'anazy. Tsy mila n'izany a. Olona marary nanome an'ity. Fa tsy Andriamanitra hoe Jesosy fa esoa ro Andriamanitra. Fa ny poasampy zany amiko. Fa Jesosy hoe any afo be. Raha vao olona manohitra ny Jesosy a, dia mpaminany sampy zany amiko. Fa ny poasampy zany. Tsy mila n'izany a. Nomenao daholo io ny dorona. Ko dorona izy io. Zay rehefa ny baiboly. Any amin'ny journal dia miteny hoe tsy izy anao hoe antikristy, fa ny olona zay mandany janaka tsy Andriamanitra. Fa ny poasampy daholo reo fandesy mamono olona, tafatsy maetrano, anomora feny be, tiny fanafody basy. Tsy mpo ity zany hoentin'ilay menabila mamono ny gendarme Antananarivo. Iny ireo mahafatifaty ny miaramila Antananarivo teo, iny io hoentin'ilay menabila. Tsy mipoka mitsy ny basy raha vo iny ampelantanany. Lehibe ndalo tamin'ny faritsy melaka io, ohatra ny lazan'ilay menabila koa ny lazan'io. Sasany tongoteny naiky mandeha fotsiny, nipepaka daholo. Nandohalika.